rotaka any ambilobe olona voaroroy nanolana sy jiolano matin'ny ponina 5 hafa naratra vokatry ny fifandonana tamin'ny polisy nanomboka nandoro ny bilaon'ny polisy ny vahoaka n'ambilobe ny ariva teo fanovanan'ny gouvernement Rasoloverson Lantoniaina ministra ny vola sy ny teti-bola vaovao izy no any olona vaovao niditra ao anatin'ny gouvernement fantaritsika ny momba azy olona 50 no voasoloky noho ny resaka fandehanana hiasany ivelany nidoboka eny amponja ilay mpisoloky taotry ny fitondrana bisikileta mangataka ny fanajana azy ireo ny mpitondra bisikileta eto Antananarivo nahazo tsodrano teny amin'ny filohan'ny Rajoelina ny ekipa malagasy hiatrika ny fifaninanana Oso manomboka rampitso manatra ny arahaba ho antsika rehetra indray tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny Viva manasinao mpanjana anaraka ny fampahalalam-baovaontsika hatramin'ny farany ny pejiny tsy fandriam-pahalemana no anomboantsika ny fotoana rotaka no mitranga any Ambilobe olona iray no fantatra fa maty 5 hafa no naratra ny ariva teo efa nanomboka ihany koa ny fandorana ny komissarian'ny polisy ny antony ity zavamisy ity ny atezeran'ny olona vokatry ny asan-jiolazy ny seho tao ao jiolahy iray no tratra ny polisy voaroroy onanolana sy nandroba nokasain'ny olona ovono ny lehilahy io kanefa noarovan'ny polisy iarovana ny komissariat dia nampiasa bala kaotro ny polisy 5 no naratra vokatry izany tahaka izao aloha ny fitantaran'ny olon-tsotra ny zava-mitranga any an-toerana le olona nampidibozan'le madama zany hoe nanao asa ratsy amin'le madama zany efa tratra efa dorany vahoaka zao le vahoaka amizay hoe miandry ny adjoint district adjoint ny commissaire ivoaka amin'ny commissariat ao dia mbola oiza hatramin'izao ny chef de région manko efa nandalo teto fa ny vahoaka efa nahenony feony Tania Diogo hoe manao intervention amin'ny zavatra tsy mety dia nampangininy chef de région zany ny vahoaka hoe fa tsy maintsy ho afaka androany dia androany chef commissaire etsany olona satria le olona zany nanao asa ratsy nanolana misy madama satria na olany dia le olona tratra zany le nanao asa ratsy nefa tsy avelany polisy zany hoe mba asiany vahoaka dia hatramin'ny ariva teo moa dia mbola nitoy ny fitangoronan'ny olona teo anolohan'ny komissarian'ny polisy ao Ambilobe fa izay ny zava-nisy fa efa tonga ty Antananarivo foiben'ny polisy ny tatra momba izay raharaha izay amin'izao dia efa any an-toerana ny polisy avy any Ambanja sy Antsiranana mame ny raharaha any an-toerana tahaka izao ny fanazavana amin'ny alalan'ny Antsotarby hoentiny mpitandron'ny filaminana avy eto Antananarivo le izy zany fataotra niakatra be ny volamare mety ao Ambilobe mivaky sy ny karazany dia misy olona samborin'ny polisy any tamin'ny maraina efatra dia rehefa nentina tany commissaire izy misy distima anankiray ilay hita hoe ino dia anankiray nangalaka tao amina ino amin'izay bandita dary eny izay zany mety omboan'le raharaha zany dia zakaraka zany tokony lafa mandafindatiny nakao amin'ny commissariat dia tsy nameky raha tsy efa hoe avoa mihitsy le anankiray io dia efa zay volon-jala zay dia maty dia ny chef de région zany nandamina matratsika miteny zao tamin'ny ratsy any le izy satria efa nisy tonga zany renfort avany Digo misy enina ambiroapolo ny polisy efa tonga zany ny gendarme roa ambin'ny folo efa misy le manantafika rehefa andarana makany keo apotika misy potika nampitombona gendarme na polisy voatora vatsy tafetana le izy dia potika na gendarme sy ny polisy dia rehefa niataky ny commissaire zany le olona dia tsy maintsy misy tirandera dia tsy maintsy misy voapitra ihany rehefa rany misy 5 zany blessé par-balle olona amin'izao fotoan'izao any amin'ny hôpitaly any ho arahantsika eto amin'ny fampahalalam-baovao ihany nitohiny izay raharaha avy any Ambilobe izay fa ivadika ao amin'ny pejiny politika isika narahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao iteo ny farana hatreo ny ady hevitra momba ny fanoloana ireo ministra ny rotsaka hofidiana filoham-pirenena no tendrena androany ireo isolo any Ajo Andriananarivelo Hery Rajaonarymampianina Tabera Randriamanantsoa ary Pierrot Rajaonarivelo mambahoaka fetranena sy Yves Chanel. Ny sekretera jeneraly ny fiadidinana ny tetezamita no itiana maky ny fanambarana mirakitra ny fanendrena ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta vaovao isolo ireo lasa ny rotsaka hofidiana. Andiny voalohany tendrena ho mpikambana ao amin'ny gouvernemanta ny tetezamita ny firaisim-pirenena ho
Prime Ministre lefitra misy ny fampandrosoana sy fanajariana ny tany Reboza Julien, Ministre ny fitantaram-bola sy ny teti-bola Rasolo Elson Lantonien. Ny amin'ireo ministera hafa ny faranatreo ny adevitra ministra mpisolo-toerana no napetraka. Andriatina Jacques Ulrich, ministra ny tanora no nampiandraketina ny ministeran'ny raharaham-bahiny mpikambana amin'ny vondrona politika MDM ary isan'ireo olona akaiky ny Pierrot Rajonarvelo. Napetraka isolo-toerana Vonjimaika ny Tabera Randriamanantsoa ao amin'ny ministeran'ny asa, ny asa-panjakana ary ny lalàna kosa ny ministra ny solika amperinasa Marcel Bernard izay olona ny profesora Zafy. Amin'ny ankapobeny olona tena teknisiana no nandrandray ny olon-tsotra andray ny toeran'ireo ministra lasa nirotsaka hofidiana filoham-pirenena ireo. Ndeo eniotsika tahaka izao ny fanehoan-kevitra ireo olona sendra ny mpanao gazetinay io arivo io. Raha amiko aloha tompoko dia tokony solo daholo mihitsy miaraka amin'ny gouvernemanta vaovao. Aleo raha ny tonga dia hovaina olona vaovao mpanao politika raha. Le teknisiana zany no le fanao. Maninona hoe tokony hoe teknisiana? Mahafantatra an'ilay toedrara eto am-pirenena. Ka amiko zany tokony zatra olosotsika zany aloha inona ny zavatra mahatsara n'ity firenentsika ity. Raha amiko izy aloha zay tokony tsy vita fa tokony asolo azy ihany fa tsy akinina aminao hoe fanavaozana na salon'izany. Nday mananjara Joanita, ministra misana ny fahasalamam-bahoaka kosa no nampisanina Vonjimaika ny ministeran'ny rano izay nilaozan'ny Reboza Julien. Reboza Julien izay lasa praiministra lefitra misana ny fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana. Iza kosa ary no ministra vaovao hitantana ny departementan'ny vola. Mamboaka fiatranena trany. Olom-baovao izy rery no vaovao tamin'ny Renaud Tendray nandrafitra ny gouvernementan'ny fampireisam-pirenena ameny ny toerana banga. Rasolo Elson Lantonien, ministra ny vola sy ny teti-bola vaovao. Teknisiana tsy manavao amin'ny resaka fitantanam-bola mpanjakana. Hatramin'ny taona 7 tale ny andraikitra ny resaka teti-bola tao amin'ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola ny ministra vaovao ary efa nisana ihany koa ny andraikitra ny tale général ny Toekarena ny taona 5 Manapaizana momba ny tontolo ny Toekarena ary nahazo diplôma ambony momba ny diplomasia sy ny stratégie. Ny maraina teo dia nifamindra fahefana ny ministra ny raharaham-bahiny teo aloha i Pierrot Rajonarvelo sy ministra vaovao Andriatina Ulrich. Tahaka ny mazatra dia niatrika ny filan-kevitry ny ministra ny hotarin'ny filohan'ny tetezamita androany ny gouvernemanta avy hatrany ihany koa ireo ministra vao notendrena na nampiandraketina departementa hafa dia nandray anjara tamin'izany filan-kevitra izany no hazavain'ny filoha Andrajoelina nandritra izany ny anton'ireo fanendrena ireo. Ankoatra izay nankataovy ny filan-kevitry ny ministra androany ihany koa ny volavolan-dalàna itsivolana manitsy ny lalàna amin'ny feny fifidianana solom-bavam-bahoaka volana izay manome alalana ihany koa ny fisintonan'ireo kandida ny firotsan-kofidiny. Eo amin'izay pejy ny politika izay ihany mitoy ny azakazaka ho an'ny kandida Rajonary Mampianina taoriny ny fitedezam-paritra nataony nampahafantarina ny fikambanana nanolotra azy. Androany no nampahafantarina ny foibe toerana ofisialiny. Androany ihany koa no nampahafantarina ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky Ijo Barson Rajonary Vonjy talen'ny fampielezan-keviny kandida ny fampiraisana miandrandra ny fiara-mientany rehetra i Rajonary Mampianina. Fanampanazavana. Fa rehefa nilatsaka efa niteny an'izany hoe za tsy vitany hoe candidat d'ouverture fa candidat ny fampiraisana ary anisan'ny fototra ao anatin'izany fampiraisana zany ny fampihavanana efa niteneniko izay ka dia ho ataoko izay. Ianao miresaka foana hoe candidat d'ouverture efa mety misy ve paozipaozina alliance mety mandeha any ambadibadika any ao anatin'ilay candidat d'ouverture Rajonary Mampianina. Efa misy efa betsaka tongava matetika eto amin'ity quartier général ity ianao dia ahitany zany rehetrarehetra zany fa nandroany ary ianao mijereo efa betsaka izy. Isento vetivety isika anaraka adokavarotra orin'izay kosa no anaranao ny fisolokiana ao anatin'ireny fandefasana piasa makany ivelany ireny ny fitaovana fifamoivoizana izay eto andrenivohitra ny bisikileta izay mbola tsy laozany toetrandro fa mbola misy hatrany ny mampiasa azy amin'izao fotoana izao ary ireo maresaka avy any ivelany. Rehefa avy eo indray ary. Réseau numéro 1 à Madagascar. Telma, toujours plus pour vous.
Malala, tapaka angeny zany fa mba verifie kely azafady. Zay fa mety le fikery zalahy. Raha izy fihinana amin'izay zay raha resaka toko fitaka ny lelo. Fa raha tsiro ny lela tsy mba mandainga rehefa tsara dia tsara. Osaraha aizany ana. Misy edap natao andrehetra. Izy le fila tsy manantsala zay mampiasa azy tsy tiala azo ampiasaina amin'ny fitaovana maro be sady matanjaka anao tsy manimba materiela na ny rasisana toy ny erava mandesy matanjake mandresy tsy manimba fitaovana na ny rasisy na toy ny erava maharitry io tena pila energie pilany mpandresy pile énergie R20 dimanjato ariary R6 ronjato ariary. Tapany faharoa amin'ny Viva événement ny antsipiriany avy hatrany raha fandefasana piasa any ivelany tato anatin'ny entona izay ahitana fisolokiana matetika ity sehatra ity filazana an-gazety internet no ahitana famitady piasa ho an'ny Canada, Australie na Bahamas olona 50 amin'zato indray no niara-ny fisolokiana nanome vola antapitrisany orinasa iray nefa tsy lasa niakatra fitsaran'androany ny raharaha fanadidina. $40,000 izay no nampanantenain'ireto olona ireto rehefa ho any ivelany roboka efa ho nahatratratra amin'ny 4 tapitrisany volana alohany tsirairay tamin'izany nanantenany ho an'ny Canada, Australie, Maurice, Bahamas izy ireo. Tany zay tany amin'ny fopy dia ny fopina me taratasy anay mazava tsara mihitsy ao amin'ny article 9.5 fa ny agence de placement zay mandefa ankizy any ivelany dia tsy afaka mandoa tsy mahazo maka vola amin'ny ankizy andeha. Dia rehefa nanontanianay izy hoe izany contrat anay sy ny ohatr'izany izahay tamin'ny voalohany ny antony tenenanay hoe misy loka izy tamin'ny voalohany zay no meny contrat mazava tsara misy ny asa ataonay dia ny vola ome vola karamanay ny avinay le izy dia nameny taratasy kely zay hoe dans 72 heures atsononareo rehefa azo ny vistaninay izy dia hoe vao alaina le contrat ozy izy vao alaina hoe izy mihitsy ny ona amin'le vazahany endafy. Nampiakatra fitsarana ireo niaran'ny solokina rehetra nahatratra 50 ny isan'izy ireo. Ity nivoaka an-gazety ity no voaroroy amin'ny ity raharaha ity. Nitsangana ara-dalàna mihitsy ny orinasany raha ity hitantsika amin'ny sary ity. Mpangalany an'io tonga dia hoe efa clôture eo izy androany no niakatra fitsarana ny raharaha ny tompon'antoka amin'izany izay efa voatazona vonjimaika eny amponja. Nahiditra amponja vonjimaika moa ny voaroroy tamin'ny raharaha iny ary amin'ny 12 ny volana septambra izao vao itoy indray ny fitsarana azy. Ny tsy fandriampahalemana kosa nikasany itsoka ny mpitandro ny filaminana igekely sy ny ekipany rehefa hoentina andeha ho an'ny Toamasina maty vokatry ny tifitra nataony mpitandro ny filaminana araka izany ity Joila Raindainy ity vaovao avy any Toamasina. Ny herinandro lasateo no nandravarava atao amin'ny tanànan'ny Folopainty ny andianjolasy ny taria ny ekipa ny Kaye izay izy nandrava tokantrano miisa 3 tao anatin'iny herinandro lasateo eny ary ankizy vavy raiky 20 taona monja no niarany erisetra afaka amin'ny lalany. Metsika avy atao miara mpitandro ny filaminana tao an-toerana izay mbola no atezeny ireo gendarmerie ternel Jean Thomasina sy ny police-pirenena. Ka ny andro miasabotsy lasateo dia tateka tao Folopainty Kaye sy ny ekipa ny 3 lahy hafa izay namany. Somaly alina dia nentina ho aty Tomasina ireto jolahy ireto ka teny an-dalana dia nanotra ny mpitandro ny filaminana reto ireto andiany jolahy reto ka voatery nampiasa basy telantelan-tanany ny mpitandro ny filaminana amin'ny tantega miasany. Maty voatifitra tao anatin'izany Kaye sy ny Ralava ary ny roa ambiny kosa dia tolotra eo ny fikarana. Fikaroana fatatra ireo namany ato ary tambanjotra ambadika reto jolahy reto mpitandro ny filaminana avy eto Toamasina.
Ialatsiny ny fifandosony anarana teo amin'ny Sarindry iraha mpanao gazety ny Viva Toamasina no nitatitra iny vaovao iny tamin'ny alalan'ny antso Antariby. Efa ivadika lafim-baovao hafa isika fitaovam-pifamoivoizana ny heveriny maro fa lany andro fitaovana manala fahasahiranana ny maro anefa miverina mahazo laka indray izy ankehitriny ny antony fiatrehana ny fiakaran'ny sarandalana nefa koa fanatanjahantena vita ho azy. Ny bisikleta no tiana resahana eto mamboaka fiatranena sy Njara Randriantsoa. Takariva mody masoandro tahaka ny mpiasa rehetra mody ariva amonjy ny toeram-ponenany ihany koa ity tovolahy ity. Ny mampiavaka azy bisikleta no entiny. Atsandoha tampianaka. Tena ampiasaina bisikleta zany etiko mivarotra mandeha ohatran'izao. Fitaovam-piasana lalana 20 kilometatra raha kely indrindra no vita ny anatin'ny tontolo andro iray. Fampianana ny fandaniana manoloana ny fisonitry ny sarandalana tsy ankato amin'ny ankapobeny no manosika ny olona hiverina ampiasa indray ny bisikleta ho fitaovam-piasana. Ny tômôbila miakatra amin'ny frais dia hitanao zany le frais zany lana amin'ity bisikleta ty. Eo ihany koa amin'ilay lalana zany teritery dia tsy maintsy mitandrina ianao amin'ity bisikleta ty satria carrosserie tena. Bisikleta manala ny fahasahiranana ho an'ny maro saingy nanjary manelingelina ny fifamoivoizana amin'ny ankapobeny. Ny antony ny tsy fahaizany ankamaroan'ny mpitondra azy ny lalàna amin'ny feno fifamoivoizana. Izy aloha zany misy le sasany zany tena tsy manaraka lalàna mihitsy zany fa ohatrany hoe zay tindra lahatao mihitsy natao fa tena na ianao mitondra tômôbila zany tena tsapa mihitsy voelingelina be anao satria azalahy tsy tena hoe maka bombo tsy tena maka sisiny zany fa ohatrany hafahafa be zany mitondra le tômôbila amin'izy tena hita miteraka loza mihitsy zany izy. Tena manelingelina mihitsy reny sady zay tsy mahalala code de la route mihitsy le rony. Zay tena marina amin'ireny. Lasa voatery mitandrina be. Tsy maintsy mitandrina ianao ka. Raha vao tsy mitandrina ianao dia vodona izy. Inona ny eritreretina hoe tokony ho atao ho azy ireny na hoe zavatra ampiarina? Ohatra ilay sa tokony mba le ohatra lenan'ny lalam-baovany anosy be reny fa na misy voatokana ho anazy fa tsy mitsofoka amin'ireny satria fa mivarotra. Any Frantsa ny 3,500 olona maty no lozam-pifamoivoizana dia mpitondra bisikleta avokoa. Ny valo amin'izy ireo dia lehilahy. Eto amintsika tsy misy ny antontanisa mazava saingy fantatra fa isan'ny mahafaty olona betsaka ny lozam-pifamoivoizana mahakasika ny bisikleta. Noentina taminao iny ny famaroan'ireo bisikleta mifamezivezy eto Andrenivohitra. Manahoana kosa ny fanjifana azy eny an-tsena ary iza ny tena mampiasa azy. Mampiona Ravalson sy Njara Randriantsoa. Analakely manambatra bisikleta no asan'ireto boakely reto. Iray amin'izy ireo iaina eto no andavanandrony. Raha mitaha amin'ireo vidiana tsikelikely mora kokoa ny vidiny rehefa atambatra tahaka izao. Eto zany ny avantageny raha ohatra izy misy simbana ohatrany dia eto ihany dia efa afaka soloina. Eto ihany izy dia efa mandeha tsara izy zany miala eto. Izay ny avantageny fa raha ohatra izy tonga dia bataina fotsiny makany. Raha tonga dia vidiana fotsiny. Indray ohatra misy simba izy dia tsy hitakoriny dia lasa misy problème kely. Dia iny indray problème ny lasa mbola lafo indray izy no le vidy tonga dia anankiray. Ity raim-pianakaviany ity bisikleta atao fanomezana ho anjanany no tadiaviny. Safidiny anambatra eto izy. Ny antony azo antoka kokoa ny fikarakarana rehetra atao eto. Ho azy tsy dia tsara atao fitaovam-pifamezivezena eto Andrenivohitra ny bisikleta noho ny fahateren'ny lalana. Raha ho anahy manokana aloha raha eto Andrenivohitra risque be amin'ilay sécurité amin'ny lalana satria fahitako azy zany tsy dia en sécurité loatra le olona mandeha eny an-dalana amin'izao fotoana zany. Fa raha ohatra izy hoe entina somary mivoaka kely ny renivohitra mety intéressant. Amboarin'ireto boakely reto zany amafisina atao entretien amboalohany zany mba mafimafy kokoa. Kilalao na koa fitaovana ho an'ny fanatanjahantena ny bisikleta ho azy telo mianankireto. Antony hitadiavan'izy ireo bisikleta ho vidiany zany. Ho an'ity sazy ty. Izy no mitady mahay mitondra izy zany dia vidianana. Ka sady izy koa ngeza dia mila sport, mila manao sport. Amin'ireo karazana bisikleta maro ety an-tsena samy manana ny safidiny ny tsirairay. Ireo mila azy ho amin'ny asa mandrara dia misy fitoerana entana no tena tadiavina.
misy ny olona tian'le misy porte bagage, misy tsy tian'le misy porte bagage. Raha olona ny ohatrany any ambanivohitra zao dia le misy porte bagage zany no tiany satria afaka hitondratondrany entana. Fa le tsisy porte bagage ndray zany juste olona eto amin'ny ville ihany mitondra azy. Ohatrany hoe zany 6 vitesse le amin'ny livre zany jerena ny vitesse. Efa ny ato ambadika misy afaka 24 vitesse. 1 2 3 4 5 6 iny le vitesse. Ankoatra ny mahafitaovako tanterana azy, kilalao an'ny fialamboly ihany koa ny bisikileta. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosa isokatra rahampitso ary aritra efatrandro eto Antananarivo. Ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika amin'ny taranja Kung Fu Wushu andiany fahadimby. Vonina ny mpanao aiady malagasy hiatrika azy. Noraisiny filohan'ny tetezamita Andradiol ny delegaciona misy azy ireo ny maraina teo fotoana ny tsofana rano ny solo tenatsika ary misy Rakotobe sy Yves Chanel. Aiady isan'ny zandriny eto amintsika nefa miroborobo ny Kung Fu Wushu. Porofo mandray ny fifaninanana afrikanina ahitana firenena 12 Madagasikara manomboka rahampitso. Tsy diso anjara fa nomena ny tsodrano hiatrehana ny fifaninanana ny mpikatroka malagasy 30 mahery tetsy Ambotsoroa Androany. Voninahitra ny mandray fifaninanana toy izao ny filohan'ny tetezamita Andrajoelina ary nankahery azy mianatay avy. Ho an'ny mpiarakara akoho anareo tanora mpikatroka rehetrarehetra amin'izany fifaninanana izany mba ahazo hibatan'ny fandresena dia mankahery anareo manana courage herim-po herin-tsaina ary indrindra manana ny endurance ozy ny fitenena amin'izay amin'izay fifaninanana ataonareo eo dia manaraka izany moa mitsodrano tsy vitan'ny teny fotsiny marina ny tsika malagasy tsodrano raha mahery. Misy fanampiana ihany ho an'ny ekipa izay omena anareo mahafanareo miatrika an'izany fifaninanana izany. Misy 25 millions de FFGT zany zaraina anareo ekipa sy miatrika. Ny filohan'ny tetezamita izay iray mpiay ny ekipa malagasy ny tenan'izay mpanao aiady ihany koa. Andraisantsika anjara ny sanda na komba sy tao na kata amin'ny fifaninanana ka hiarovan'izy ireo ny anaran'ny Madagasikara ho ny kapteny Andriananarivelo Adja Christian. Vonina ny mpikatroka taorian'ny fanazarana efa ho fotoana maro. Ny fanomanana efa elaela fa eo amin'ny iray volana zay angambany no nanomana nanao regroupement zany taty amin'ny ville ohatrany tenako manokana avy any Majinga sélection boka Majinga zany. Izany hoe efa vonina zany amin'izao. Nahazo ny fankatoavana antaratasy avy amin'ny Jackie Chan mpilalao sarimihetsika malaza Kung Fu ny fifaninanana anomboka rahampitso na tsy ho avy aza ny tenany. Secrétaire général farana mivarotena eto membre manamboatra dossier affectation. Fa dia Jackie Chan farana misy taratasy tonga anankiray mametsika. Fa izy misy manao fely monsay ilana manao zavatra fa tsy afaka tonga eto fa problème mialaba atsika. Mila 5 championnat vita tsara. Ny taona 7 no tonga teto Madagasikara ny Kung Fu Wushu, ny 2 no nijoro ny fédération ary 7 alina ireo malagasy mpiangaly azy amin'izao fotoana izao. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa asa iray isan'ny mafy ary tena isan'ireo mampidoza entiny mambahoaka sy njara randriantsoatsika amin'ny ty fanandeha ity ny asa vato mafy nefa mahavelona tena mahavelona ary mety hitondra lavitra mihitsy arahoary. Miady amam-bato arabaky teny zany ny vato no akora fototra iasan'ny Ernest. Ny taona 3 ity tovolahy ity vatany vao nialan'ny WC no nanomboka ny asa vato namadika ny vato ho asa tanana tahaka izao. Anarany io zany ka anarany tena ny anarany mbola misy mampianatra zany zay. 10 taona ty aoriana efa tena voafeny tsara ny asa. Vita daholo zany zay sary rehetrarehetra zay tiana ho atao raha ohatra hoe misy sarina olona. Ary inona tena sarotra indrindra manao zavatra ohatran'iny? Ohatra zao manao an'izao sary zao sarotra zao satria mbola misy machine zay vao afaka amin'ny asa tanana iny. Sarotra tafakatra 7 hetsy ariary
ny vidiny iray amin'ny tony vazy be vita amin'ny vato nambarany Ernesta fa sarotra itony indrindra nefa no tena mahaliana ny mpividy tahaka azy mirahalahy ireto. Nahita an'ity zay satria zany misy hoe atao vazy ao am-piangonana, asiana voninkazo ao am-piangonana ny eritreretina hanaovana an'io. Tena tsara be. Nahita an'izao sry zao tena mandresy lahatra mihitsy, tena zavatra tsara, tena tsara. Tsy mba hoe kitoto fa tena zavatra tsara be le. Ora maro, hery, tanjaka, andian-dehilahy, mpiavana kopy namana izay no antoky ny vokatra tahaka izao. Ny talentany rehetra no ampivadiana, sarotra ny asa ary ilana fahavononana. Sarotsarotra ka. Na ny enao mibatana io ary mety hanomandrika ny aina izy io raha ngezangeza. Mila samy ankizy vonona zany, fa tsy salany hoe hazo le izy dia ohatrany ihany fa raha vato kely ohatran'ny pijery evatsika ity ary ka mianjera amin'olona kare mamono. Fa na izany ary mahavelona ihany le asa. Izy aloha mahavelona ihany e, mahavelona fa tsy hoe ihany. Ankoatran'ny eto, any amin'ny kariera ny ekipa sasany mifantona ny vato tsara anaovana ny asa. Madiva ilentika ny masoandro. Ity fa tonga ny vato vaovao. Vato vaovao avadika ho asa tanana, haingo sy ahitraitran'ireo tokantranony arivo. Iverenantsika ny pejin'ny politika andrasana ny fanambaram-pananana an-tsitrapo ataon'ny kandidat tsirairay hatreto mbola ireo kandidat nitazona andraikitra teo amin'ny fitantanana ny firenena ihany no nanao izany. 14 amin'ireo kandidat 3 ihany koa no efa namaly ny Antsony Bianco hanolotra ny fandaharanasany. Fanadidina. Leo ny fangalarana sy ny fampifangarona ny volam-panjakana amin'ny volam-pitondra manokana ny vahoaka. Leo ny arenangon'izy ireo mandritra ny fitondrana ihany koa. Miandry ny fanambaram-pananana ataon'ireo kandidat ho filoha araka izany ny olom-pirenena 2 volana latsaka mialoha ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany. Raha ny hevitra aloha ilaina satria mba ahafahan'ny olona hoe mamatatra an'le fananan'le kandidat dia amin'izay izy rehefa mba mitondra firenena mba tsy hoe fatapatatra zany ny fananany sy ny arenany dia hita hoe izy raha mangalatra na tsy mangalatra. Tokony ilaina aloha zany raha marina mba afatara amin'ny be somaro an'izany hoe somaro na fahatanana an'ity monsieur candidat izay tena izy aloha raha ny eritreritro manokana. Raha izay dia ohatrany tsy maro-potitra zany hoe mba afatarana fa mahatoky an'ilay candidat ho fidiana mihitsy. Raha mahita amin'izao vetivety lasary, vetivety mahavita an'izao tsy mazava tsara tsony nahazony an'ireo dia tokony ilazany filazam-pananana izy. Tsy takiany lalàna an-tsitrapo ny fanaovan'ny kandidat io fanambaram-pananana io. Zava-dehibe nefa izany hoy ny Braomaly ho tena miady amin'ny kolikoly. Hatreto tsy mbola misy afa-tsy ireo kandidat nitazona andraikitra teo amin'ny firenena ihany no nanao izany fanambaram-pananana izany. Manana ny lanjany be dia be arak'izay zany le fanambaram-pananana amin'le hoe fahasahian'le olona mandala mangarahara. Zany hoe tsy misy afeniny eo amin'izay fananany ary indrindra fanomeza toko mantsy fanambaram-pananana fa tsy angorokarena le olona eo amin'izay andraikitra na voafidina na voatendry azy dia arak'izay dia hitantsika fa ahoana tokoa moa zany hoe olona hirotsaka fidiany zany dia na ny anao fanambaram-pananana raha tsy sahany akory. Iray amin'ireo kandidat ho filoha nitazona ny toeran'ny ministry ny vola nandritra ny fotoana tetezamita ny kandidat Rajaonarimampianina anao fanambaram-pananana sa tsy. Hoe anaovany fanambaram-pananana ianao makandidat anao vonina ny iroso amin'izay. Tsy misy problème zany. Ankoatra ny fanambaram-pananana miantso ireo kandidat hanolotra ny fandaharanasany ihany koa ny Bianco. Tanjona ny anaramaso izay kandidat lany eo raha manaraka tokoa ny vinana petrana sy ny fametrana fanjakana tsara tantana, tany tandalana, ny fanajana ny zofofototra maha-olombelona ary ady amin'ny kolikoly. Hatreto mbola kandidat 14 amin'ireo 13 ihany no efa namaly izany hatramin'ny volana Jolay teo. Mbola lavitra ezaka ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Androany nanao tatitra momba ny fanadihadiana nataony ny Braomaly ho tena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco. Tahaka izao izay tatitra izay. 7.2 Une totalin'ny fitarainana voarain'ny Bianco nanomboka ny volana Janoary teo hatramin'ny ity volana ity.
nienatra any amin'ny 13 isanjato anefa io isy io raha oharina tamin'ny taona 5 ny fitsinjaram-pahefana no naraisina fitarainana be indrindra 7 manaraka azy neny amin'ny mpitandro ny filaminana 1 ary neny anivon'ny fitsarana 2 raha nitatitra nataony birao mahaleo tena miady amin'ny kolikoly atrany faritra Analamanga no naraisina fitarainana be indrindra 7 alohan'ny faritra Boeny 2 tafiditra tao anatin'ny tatitra nataony Bianconi maraina teo ihany koa ny fanambaram-pananana takiny ny lalàna tokony ataony mpitondra fanjakana rehetra hatramin'ity volana ity mbola tsy nanao izany ny Prime Ministra ankehitriny olona 9 mpikambana amin'ny gouvernementa ihany no efa nanao ny fanambaram-pananany amin'ireo parlementaire kosa indray dia CST iray no nametraka izany teny amin'ny Bianco. Amin'ity taona ity hisy ny fandrefesana ny fampiarana ny lalàna miady amin'ny kolikoly ka i Nigeria sy Nicaragua no andrefantsika amin'izany ny vokatra izay no alalàna ny laharana misy antsika amin'ity taona 13 ity tsy ahivina fa tamin'ny isa 2 amin'ny zato azontsika dia laharana fa 7 amin'ny firenena 5 no nisy any Madagasikara ny taona lasa teo. Amin'ireo vaovao iraisam-pirenena kosa ny États-Unis fantatra fa nanato tena teo amin'ny toeram-pigadrany ka maty Ariel Castro ity fariny izay nitazona ankeriny tovavy miisa 3 tao amin'ny trano fonenana tany Cleveland nandritra ny 10 taona teo no nitazomana ireo tovavy ireo raha tsy ahivina tamin'ny fiandohan'ny volana May lasa teo ireo tovavy ireo vao afaka nitsoko tao amin'ny trano fonenany tao aorian'izay no saziana higadra mandra-pahafaty Ariel Castro tokony ho tamin'ny 9 omaly no nahitany mpiandry fonja azy miantona. Any Egypta kosa mipetraka ny fepetra amin'ny tany mihotakotaka izay fepetra noraisina izay ihany koa dia nafanany tsara ireo mpikambana ao amin'ny frères musulmans any amina tribunaly miaramila omaly mpikambana 20 no noapaingana ho nanao erisetra tamin'ireo miaramila tao Suez 5 taona an-tranomezina hatramin'ny figadrana mandra-pahafaty no sazy miandry azy ireo. France 24. Totapa-kevitra ny apiondrika tanteraka ireo frères musulmans ny fitondrana ankehitriny. Omaly talata mpikambana 15 ao amin'ny frères musulmans no notsaraina tao amin'ny tribunaly miaramila 5 taona hatramin'ny figadrana mandra-pahafaty no sazy azon'izy ireo. Voalohany izao tranga izao hatramin'ny fanonganana ny filoha Mohamed Morsi no ampangaina ho nampiasa fitaovam-piadiana sy nampiasa vato nitorany ireto farany indrindra taorin'ilay andro nahafatesan'olona maro ny 14 aogositra lasa teo. Raha tsy ahivina nanaparitaka mpanao fihetsiketsehana mpanohana ny Morsi efa nilasa teto amin'ity toerana ity efa ela ireo polisy ny afara tamina faty olona matsiravy ny andro io ary ireo frères musulmans no tena nitondra takaitra. Nanome baiko ihany koa ny gouvernementany amin'ny anakatonana fahitalavitra miisa 4 ny roa an'ireo frères musulmans ary ny roa ambiny heverina ho fahitalavitra islamista. Tsy demokrasia izao raha jerena ny revolutiona ny 15 janoary 2023 Al Jazeera ihany ny fahitalavitra nampiseho ny marina ary ankehitriny ilaza izy ireo fa manohatra ny revolutiona izy ireo nampiseho ny marina ny fahitalavitra io isan'izany ny famonoana ny vahoaka. Hatramin'ny fionganan'ny filoha teo aloha 10 ireo olona pro-Morsi no maty mihoatra ny 2 ireo frères musulmans no samborina indrindra ireo mpitarika ambony ao amin'ity vondrona ity. Tsy mbola tena milamina kosa ny fiarahamonina eo amin'ny Sudan sy Sudan Atsimo 3 volana tao anatin'ny fisalasalana sy fifandrahonana nanaiky ireo fifanarahana ao amin'ny filaminana ihany i Khartoum ny farany noho izay fanapahan-kevitra izay afaka andalo ao Sudan ny vokatra solika avy ao Sudan Atsimo. Iverina eto an-toerana isika miditra amin'ny dingana farany ny fifaninanana miendrika fanatanjahantena Somanay Interville taoriny tanàn-dehibe 4 nanomboka ny volana May Antananarivo no andalovan'ny fifaninanana ny sabotsy izao ka etsy amin'ny kianjan'ny Maki no anaovana azy mialoha ny famaranana ny volana Desambra. Somanay fifaninanana mampiasa hery saingy ialana voly mamondrona tarika ahitana olona vitsivitsy mifaninana aminy ka ilana afetsena sy fifehezana ny vatana 12 taona no miakatra no afaka misoratra narana aminy na izany azy isan'ny antony nanaovana ny Somanay ny fiarany rehetra mandritra ny etsiky. Fanampanazavana.
mamondrona satria lalao miendrika fanatanjahantena na dia tsy voatery mpanao fanatanjahantena aza no miatrika azy ahafahana mampiray ny antokotaona rehetra eo anelanelan'ny 7 hatramin'ny 7 taona izy hita mandritra ny lalao ny ankizy ny ray aman-dreny sy ny sisa eny fa na dia ho mpijery fotsiny aza. Les enfants sont là, les parents, les grands-parents, tout le monde peut participer en tout cas en tant que public. Ry izay ihany koa no manakatona tanteraka ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanarika izay hatramin'ny farany hidina andriamampiatona hatrany no hitondra aminao ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay amin'ny 7 ora sy fahefany ara-pitso amin'ny 12 ora sy fahefany kosa ny fampahalalam-baovao voalohany indray eto amin'ny Viva. Veloma tompoko.